atolotry ny radio madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe lalana nandalovany, asa soratry Ravorom-bato ony Lanto Armamy. Ireo amelona ny tantara: Daniela, Louise, Niony, Alain, Jacques. Panatotosa: Daniela Andriamady. Lalana nandalovany. Efa milamina avokoa ve iny andraisana ny vahiny rapitsy kanto a? Soa dia mbola misy tsy azo izay ilaina rehetra. Ohatry ny efa milamina avokoa ry neny a. Tsy misy adiny kosa angambe. Ahoana anaka? Ahoana ry neny? Tena azonao antoka tsara ve iny tambinao iny? Izay indray neny sy ny fanontaniana tsy tiako valiana. Ny azo antoka ngery neny tsy misy e. Fa rehefa mahay mifampiaino sy mifandama fotsiny izay dia efa ampy atongana hifankatia izay. Izay koa neny tena antony rosoana amin'izao dingan'izao e. Tsy te hanandratsotsony anaka. Efa hainao ihany nanjoantsika teo aloha iny. Neny a. Tsy niny ihany ve nampianatra hoe aza mitsahatra mivavaka. Dia efa izany foana ange izao ny ataoko e. Hatramin'iny ka hatramin'izao. Mivavaka foana, mivavaka hatrany. Tsara izany anaka. Fa ankoatr'izay ilay mpigabarintsika efa nafaranao tsara hoe tsy dia hasarotina ny raharaha fa atao faran'izay tsotra. Efa nanaiky izay nangatantsika izy ka. Izy kosa ve moa dia tena natsotra faran'izay tsotra fa tsy maintsy mamanao izay hampisy tsirony resaka izy ry neny a. Eny ary anaka, miandry fotoan-dehibe izany sika. Ary aza dia manao reraka tsony ianao hoe aleo mba makaina ihany na izany aza. Eny ary andeha tsotsotra kely mihitsy aloha fa izay masotoana eny. Efa be koa izay vita izay e. Eny ary izy roa kely dia arabainy izany nareo na vita so iny dingana lehibe iny se efa nandrasana efa ela be iny dia hirariana ny atongavan'ny andro manaraka indray e. Dia misaotra indrindra rery neny a. Tena efa ela tokoa ny andrasana n'ity fotoana ity a. Vita ihany izy ity. Dia ahoana moa izany izao ny ataonareo roa reto ka? Fa ataony ahoana moa izany ry neny tianao ho fantatra? Ny ho fifandraisanareo izany ka. Ve rehefa mifampiresaka izay ry neny dia mba andeha hanaraka azy a. Izany hoe hiaripetraka izay manomboka eto. Dia ahoana izany anaka? Izany ve tsy hanahirana? Azoko ny ahiahanao ry neny a. Aza manany eny fa tena hanao izay mety zahay tsy sy ny alahelo aminao. Tsy izany angery neny fa hitanao ihany le mipetradrery dia mba mila mpiaraka ary e. Fa maninona nefa raha vita ny mariazy izay vao tena miara-mipetraka nareo. Mifakapanange ry anakisany tsy lavitra fa eo akaikinareo eo ihany e. Aleo aloha mba andeha amin'izay ry neny a. Tena hitandrana izay sady ny mariazy ange ry neny mbola ho elatra ka ny daty ny tapahantsika teo e. Mananatra tsara ihany anaka. Tandremo dia tandremo ny fomba fiaina rehetra. Ny afatry neny nge ho atsy very izany e. Tsy tsara toerana fotsiny fa tena saintsainina matetika. Izany mihitsy rery neny a. Tsy ataonay ambanin'ny zavatra ny anatao sy ny fampianaranao hatramin'izay. Dia endre tsara ary ianao any an-tany lavitrana ry kanto a. Ianao mantsy izao ny vahiny fa hitambo efa tompo-tany. Ahoana ry neny a? Ahoana izay?
fa ina foana moa zany any afaraneny isa minitra ity efa voaraiko daholo ange izay nylazaineny rehetra kanto tsaroanao moa anaka ny roa taona lasa tadidiko izany rineny reny angeka tena efa dalàna nininana atao tsotr'izao fotsiny izy ny nametrapetraka fa sika efa vonany andray azy tamin'ireny dia matahotra anaka fa sao ny taloha ihany no iverina fa iseho amin'ny endriny hafa fotsiny fa manina koa misaina n'izany neny manina manao eritreritra fa hafoatran'izany izay angeka efa vita vodiondry tsy misy afaka manasaraka anayzantsony kanto aza miteny izany ianao nenina sasany aza ny zanaka efa misy mbola mahavita misaraka ihany maika efa vodiondry tany sainao io ny aniny koa ngeka dia efa tena lasa lavitra loatra ny sainy ny amisa fisanany ratsy anaka iavian'ny soa ny endry ihany no anarina mandefera tsara anaka ny fifandeferana zany ihany no tena afatra aminao neny nampinina anisan'andro aza ny afatra sy ny anatry neny dia efa horaiziko hatrany tsy ataoko ambany zavatra zany mihitsy aza malahelo neny fa hoendry tsara eny anaka tsarovy tsara fa ny ray aman-dreny tsy mba n'olo bato mafana ny zanany mihitsy naroviana ko miangavy anaka sao dia mbola tsy tokony hanaraka azy ianao maninona raha mba miandry kely neny aza miteny an'izany amiko tsony loka efa tapaka ny hevitro fa andeha hanaraka azy ho karakaraiko aloha izy dia an'izay mba afaka miresaka amin'ny lamimany anaovana ny mariazinay ianao ange anaka io mahafolo io ihany mahavoanao zany foana no efa nanaraka anao matetika ianao mahafolo io tsy misy mahafolo zany ry neny fa mba miezaka mandama amin'ny fiainana fotsiny neny dia tena be fa nahina be loatra ka eny anaka ianao ihany moa io ko za nga afaka ny anao ininina aminao zany efa lehibe ianao dia afaka manao izay tianao tsy ry neny aza miteny an'izany ianao tsy ampitondra lahelo anao zany mihitsy mba miezaka mandama amin'ny fiainako fotsiny moa tiasa be taraina ary raha misy manjoanao any neny ho aza miteny an'izany fa dia makarary fo loatra ka mba tsodrano zao nandrasako amineny ny tsodrany efa nomeko anao fa maro efa betsaka fa tandremy fotsiny ho any fomba fiaina fa any an-tanin'olona any ianao anaka eny ry neny misaotra anao zany angeny tena tsy afozako aneny ity misaotra anaka andeha rehetra izay ry fiona dia tena misaotra betsaka ny lahy tamin'ny fifanampiana sy ny fikarakarana rehetra inona letsy ny saoralahy amin'izany tsy maintsy nataoko reny iza moa ny averan'ny raha fa ifanampy fa tsika ihany ange fa nazany kosa za tsy maintsy misaotra foana mifampianto sy mifampiresaka eo ihany sika amin'ny fotoana rehetra mamety azy ka izay ange ny ilana ny finday efa nao amavainina ange ny fifandraisany raha misy tsy metimety ana mpandehanana any dia aza misalasala mihitsy miantso fa zany tokoa letsy mba aza donona ny manara-maso ny tanyntsika any ambany vohatra any aza vareny eto an-taninarivo fotsiny sao dia ataon'ny olona tantely hafa drakotra eo ny lovantsika rehetra any aza matahotra lahy fa tsy adiniko zany efa nametraka ny rakotokoa nge za nara-masony ena amin'ny fotoana tsy hafahako mivezivezy any fa na zany aza dia diso mametraka fitokisana be aminy reny ihany mazana no mamadika antsika eny letsy zay fa anainginareo efa nahazo toerana avokoa mantsy ny mpandeha tonga avasoana reo dia ho tamana tsara kendrery kanto misaotra feno dia mba tsy hidy toy ihany le mamako mipetra jery ao tokoa moa mbola misy an'izany ao fa tsy adiniko zany zay fa velominareo roa veloma feno dia mifampiantso eo ihany
mahalalaka be kosa zany tranonao aty zanatra tamby a inona avokoa no aminontsika n'ity trano ty tonga solondry misaotra maraina be mbola tsy nazavatsara sika no tonga teto dia mbola tsy nahatazana nininindry andraso ara aloha voaiko mivaravarakely atazanana ny any ivelany rehetra any hoay fa traniza daholo reto manodidina antsika reto ry tamby ka zay angely ho azavaiko amindry mba tsy hahatonga ndry ho vahiny be io trano tazandry io a trano lehibe anay aty efa mianaka izy no ao izy mivady dia zanany mianada mbola tsy misy manambady zany ny zanany efa nahavita fianarana hony fa ny manaraka isika tafiditra foany ny ato amin'ny ilany a mpiara-miasa aminay mbola mpivady vao fa efa mitondra voaka raha matoa zany hoe tokantrano telo zany sika ny miara-monina ato dia tsy dia misy mahasaroto mivena fadifady aty ry tamby ny miavonavina ihany ny tena tsy tian'ny olona aty tsy midika akory zany fa anao sarika be foany ry a ny tsena indray entiko hijery tanàny ry raha riva dia atoroko andry avokoa ny fividianany zavatra rehetra aty eny re fa tena mila vaozina avokoa ny ato antranontsika zay mety amindry re dia atao avy avokoa ndrika ny tehonina ato za fantanandry fa anytefana foana ny lasako eny akia inona aloha ny ataontsika sakafo an'io atoandro zao ary ndeo atao maninona raha any ivelany sika misakafo dia avy hatrany dia atoroko andry daholo ny toerana fividianana zavatra rehetra tena mety zany sady tsika koa voareraka be dia mila makana kely fotsiny aloha mialohan'ny anomboana ny asa rehetra ka miomana malaky ary ndry ny dosy ato anatiny fa ny WC no any ivelany samy manana ny azy ny trano tsirairay amin'ny mahavoany atsika dia eo avoany koa zany ny WC atsika fa mba mahatsikaiky kosa ny fizaran'izany a dia ahoana no anavahana ny sisiny roa zany ary zareo ihany manao izay mari-pamantarana eo ange ny atsika fotsiny ny tsarovo hoe eo avoany fa malaky ndrery kantoka endre a raha ampitso no anarahanao ny toyny ny tantara mitondra ny lohateny hoe lalana nandalovany asa soratry raha vorombato ony lanto aromamy ireo mpamelona ny tantara Daniela, Louise, Niony, Alain, Jacques. Panatotosa, Daniela Andriamady. Lalana nandalovany.